avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Farana ntona saingra fantrana sy raha fahasahiranana no malaza eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao na teo aza ny fampanantenana maro nataon'ny filoha amin'ny pirenena. Tsy hitondra soso fitoniana eto amin'ny firenena sy ny vahoaka ny fividianana nataon'ny taona 2024 ka mila mandini-teny izay rehetra nahazo toerana tamin'izany hoy solombavam-bahoaka. Faritra maro no hisitraka orana ato anatiny 3 andro araka ny vinany sampana mpamatatra mety ho toetry ny andro. Maro ireo tokantrano tsy manana fahefana intsony hanaovana fety amin'izao fotoana izao manohy ny asa fivelomana toy ny andavanandro no natao hiatrehana ny taona 2024. Namohan'ny fitsarana koreana tatsimo dito fampisamborana androany ny filohan'ny pirenena any an-toerana izay mbola mimperinasa mandra-piandrasana ny fanapahan'ny fitsarana avo mikasika ny fihonganany. Ny antsik-pirian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny vita lavitra kolo fatena ny araba tomboka lasy tomboky vavy manasa anao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ety mpanomboana dia miaraba atsika rehetra na tsipaka ny taona 420 ary samy hotratra ny taona 520 afaka ora vitsy avokoa fa hoentsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Farany tiny taona saingy raha fantrana sy raha fahasahiranana no malaza eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Mikakaika ny mpivarotra fa tsy mandeha ny tsena mividy milaza fa tsy takatra ihany koa ny vidin'entana ankehitriny. Eo anatrehan'izay vidanga ny vidim-piainan'izay. Mikabary ny filoha amin'ny pirenena amin'izao fotoana izao ampanatendray ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso matoa an-datsoratra. Samy vakivavy avokoa ireo mpivarotra amin'izao fety izao fa tsy mandeha ny tsena. Ny mpanontany ny betsaka ary ireo izay vidy fatra mpiady varotra. Raha entana nazahoana tombony 2,000 ariary hatramin'izay. Ankehitriny, rehefa azahoana 500 ariary dia alefa sitrany hay. Ao azy ireo tsy te hitondra entana mody ka tonga hatramin'ny fivarotana amin'ny masoka reny. Ho an'ireo mpiantoka, saika ny andro tokony no entina miverina amin'ny nangalana azy rehefa ariva ny andro. Ho an'ireo mampiasa vola, tsy arak'izay ny ohatreretina ny vola tavaverina. Mifarany tiany taona, hita taratra amin'ireo eny an-tsena sy ireo ravaka maro samihafa eny amin'ny lalana. Mpivarotra sy toeram-piasana samihafa. Saingy raha ny tokantrano malagasy tsy ahitana loatra izay mahafety ny andro izay. Amin'izao, saika ireo tsy maintsy fidiana sy entana tsy azo ialana ihany vao mahazo ny volan'ny ankabeazan-dra malagasy ary ampandeferina alavirina ny aitraitra maro samihafa. Ny krismasy teo rehefa mba misy tsirotsiro kely sy kirlandy ao an-tokantrano ampifaliana ny ankizy dia efa enika ny ray aman-dreny. Ho an'ireo mbola kely anaka, niezaka mafy, nampitombo ny asa sy ny fitadiavana natao vao nigadona ity volana desambra ity, azahoana mividy kilalao, natolotra tamin'ny 20 desambra teo mba hitovizana ny zanak'izy ireo amin'ny zana-bahoaka. Zana-bahoaka izay niraisany dia samy miena, tsy toy ny teo aloha intsony ny fanomezana azo tamin'ny dadabe Noely tamin'ity indray mitoraka ity. Dia samy vakivava sy lasa saina ny rehetra, dia izao raha fahasahiranana sy raha tsy fananana izao no malaza. Izy mirahalahy ireto, izay tsy fantatra aloha hatretony hoe raha oviana no resy fa dia izao ezany raha malagasy ho hiadiana isan'andro izao. Raha malagasy izay miandrandra ny anomezana azy ireo ny fitaovam-piadiana toy ny asa, fampianarana mendrika, fiahiana ny fahasalamana, ny fandriampahalemana, saingy tsy mbola any aloha no mamaika ny mpitondra androany. Ireo nampindramina ny fahefana izay zatra nampatory sy nandro tsorotsy ny valalam-baimandry tamin'ireo zavatra hita maso toy ny kitolotolotra sy tsinjotsinjo samihafa. Izay vao maika nampahantrandra malagasy. Mahafinaritra fa tsy masoa ary tsy mateza no natolotra ny mpitondra ho an'ny vahoaka. Izao indray ikabary sy andefa afatra ho an'ny vahoaka malagasy iandrajoelina. Fandraisam-pitenenana fanao rehefa faran'ny taona tahaka izao.
anaovana ny tombana tamin'ity taona 2024 ity taona izay maloka nampihemitra ny firenena sy ny vahoaka ao aminy fa ihany koa amin'io kabary io no ampanantenana indray izay ho tanterahana amin'ny taona ho avy. Fampanantenana izay efa fantatra mialoha fa ijanona ho nofinofy ihany raha tarafina tamin'izay eny taona farany izay. Fampanantenana adrisa ho ny fomba fiteny. Ny ho tsy vita dia ampanantenana kintana indray raha malagasy. Tsy vera nefa ny fanantenana malagasy na eo azy izay fetsika mampitondra tena ny mpitondra izay. Mbola miandra malagasy ary manantena fa ho avy ny andro anomezana azy ireo mpitondra vanona sy vonona, anome azy ireo fitana ho ety manjono, andresena ny rahafahantrana sy rahafahasahiranana izay manjaka ankehitriny. Fa mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny akony fanomanana an'izay fitsenana ny taona 2024 izay, ny ariary-tony vaiakandrina ny osika sy ny alabata amin'ireo fividianana natao teto amin'ny firenena ho an'ny taona 2024. Fividianana izay tsy hitondra sosy fitoniana ho an'ny firenena sy ny vahoaka ao aminy, ka mila mandiny teny izay rehetra azo toerana amin'izany ho ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana tamin'ity andro an'ity. Sarotsaro mpifidianana no nisy teto amin'ny firenena ny taona 2024. Tsy azo lavina izany manoloana ny osika sy alatra natao amboletra ampandresena ny kandida miaradia amin'ny fitondrana raha tsy ilaza afa-tsy ny fampiasana ny lisam-pifidianana tsy araka ny tokony ho izy, hoy ny solombavam-bahoaka. Nahoana moa raha teto amin'ny distrikana Tsimondrano afaka mifidy daholo ireo olona ireo tamin'ny fotoana fifidianana solombavam-bahoaka, misy olona marobe fa rehefa tonga ny fifidianana ben'ny tanàna dia tsy afaka mifidy ireo ary tsy ao anaty lisam-pifidianana satria raha ny fahitako azy zany le lisam-pifidianana dia tsy le lisam-pifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no nampiasaina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna satria tsy anankiray tsy roa ny fitarainana manerana ny commune teto amin'ny distrikana Tsimondrano tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna teo fa tena presque isaky ny commune teo ihany koa ny fahitana hoe olona tsy avy ao amin'le fokotany ny tonga mifidy dia keny satria ny membre ny bureau de vote ny akamaroany dia ny vice-président ny fokotany dia keny zareo. Isan'ny fifidianana manakaiky vahoaka indrindra ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Tsy hitondra soa eny anivon'ireo commune araka izany ny famiravorana ny safidim-bahoaka ary vao maika hanamafy ny fahasairanana mianjady amin'ny firenena manontolo ny toe-karem-pirenena izay efa tsy mitsaha amin'ny totongana ny taona 2024. Balance commerciale ny mizanam-barotra mihiba avokoa. Raha jerevantsika koa ny arikarena isam-batan'olona ny PIB par habitant dia niembotra ihany koa. Antony maro anisan'ny efa nolazaiko teo ny tsy fisiny izay politika mazava tena ho fanarenina ny toe-karena Madagasikara zany. Anisan'ny tena olana ho Madagasikara ny fianteherana amin'ireo mpamatsy vola izay anisany hoe mamelona ny kitapom-bola mpanjakana. Ny fianteherana amin'ireo nefa dia aza dinitsika fa vao mainka tsy totongana ny toe-karentsika. Vola izay ho alaitsika amin'ireo vola izay tsy maintsy ho alohantsika ao aorianao ary miaraka amina zanany izay. Fa ny tena zava-doza ihany koa izay anisan'ny hita koa tamin'ity taona ity raha taona tombana dia ny fizarana ireo karazana vatsy, ny fizaram-bola. Ny famatsiam-bola tsy natao ho zaraina isam-batan'olona fa ny tena marina ny famatsiam-bola anankiray tokony amoronantsika asa, amoronantsika tetika asa mba hampatonga n'ilay famoronana n'ilay antsoina hoe valeur ajoutée na ilay arikarena. Ankoatra izay, tsy ekena ny fanenjehana ireo filoham-piangonana milaza ny zava-misy sy ny lesoka amin'ny fitantanana ny firenena ankehitriny, hoy ny solombavam-bahoaka. Raha mpitondra mijery marina ny maso ny vahoaka sy ny firenena, mila mahay makalesona hoy ny fanazavana. Ny ray aman-dreny, ny ara-panahy, ny eveka, ny mpitandrina, ny filohany, ny FJKM rehetrarehetra izay naneho hevitra dia izao za amin'ny maha-député dia rehefa hoe ray aman-dreny, raisiko ray aman-dreny dia raisiko anatra, raisiko koa atoro-teny fa tsy hoe nahavoanitsy na nahavoan-droa fa saingy kosa ve mifandraika amin'ny fiainantsika iainana andavanandro dia raisina tonga dia izy nge zany nahatsapa-tena hoe izy le tenenina amin'le izy ny olona rehetrarehetra tsisy miteny fa ho ahy manokana rehefa misy afatra ara-panahy mietraika amiko dia mandiny tena dia izao
miezaka hoe mangataka amin'Andriamanitra rehefa tsy vitanao rery le izy amin'ny maha olombelona dia mangata amin'Andriamanitra hoe ampio mba ahafahako mitondra tena ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ianao ny tenin'Andriamanitra no ivaivana na valivaliana ohatran'izany. Ankoatr'ireo rehetra nahazo toerana tamin'ny saritsarina fifidianana iny, isan'ny mila mandini-tena ihany koa ny fitondram-panjakana sy ny seny izay isan'ny tompon'antoka voalohany amin'ny zava-misy ankehitriny sy izay mety ho toy ny raharam-pirenena rahampitso. Tsy nahitana taratra ny fanajana ny tany Tandalana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny 12 Desambra. Hoy ny kandida ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra androany. Kisarisarina demokrasia no noezahany mpitondra napetraka fa tsy arak'izay ny zava-misy izay nanjakan'ny Osika sy Alabato ary fandikan-dalàna tamin'ny Endramaro Christian Dimy. Saritsarina demokrasia tsy nahitana taratra ny safidim-bahoaka sy nanitsakitsaka ny mahatany-tandalàna ny Madagasikara no afaka hitarafana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina izay natao tamin'ny 12 Desambra lasa teo. Hoy ny fanokevitry ny solombavambahoaka n'Antananarivo ao amin'ny boriboritany fahatelo sady kandida ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra. Milaza miara-mahita izany avokoa ireo fikambanana, mpanao politika, firaisamonim-pirenena, na vetanterana, na ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany. Izy ireny izay nanamafy fa nanjakan'ny Osika sy Alabato ary fandikan-dalàna tamin'ny endriny maro samihafa iny fifidianana farany teo iny. Mbola lavitra ny kitainy afo raha mieritreritra an'izany atao hoe Madagasikara tany Tandalàna izany tsika. Hoana manokana dia sako milaza zany fa ny fifidianana dia tsy ahafahana mitaratra ny atao hoe safidim-bahoaka aloha raha ny eto Madagasikara raha ny hitantsika zany tamin'ny fifidianana farany iny. Tsy safidim-bahoaka reny fa ireny zany ataontsika hoe fifidianana tereko masaka ohatry ny voaloham-pijaza ary saritsarina demokrasia no ezahan'ny fitondrana apetraka zany mba anatsara ny endriny ho an'ireo mpiara-miombonantoka antsika avy any ivelany satria raha ny tena safidim-bahoaka dia tsy tokony ireny zany zavatra misy na ny voka-pifidianana. Misy an'ireo kandida izay niarany ataontsika hoe tsy indry azo lena, misy an'ireo tompona rakim-panjakana izay tsy mametraka ny atao hoe neutralité de l'administration miainga avy amin'ny chef-pokotany, ny district, ny préfecture ary hitantsika ihany koa zany ny everina zany fa tsy fanaran-dalàna ihany koa izay hitantsika zany amin'ny alalan'ny lisy-pifidianana izay nisy ny ordonnance sy maro samihafa reto profony zany ge. Jereo fa tsy hitantsika ao amin'ny senitsony zao ilay lisy ny ordonnance. Nanamafatrany ity solombavambahoaka ny Madagasikara ity fa miapotika hatrany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Ahitana taratra izany ny fanaovana ireo fomba rehetra ataony mpitondra fanjakana ifikirana fahefana. Tsy magaga araka izany raha mikorosofahana hatrany izay fametrahana ny mahatany-tandalàna eto amin'ny firenena izay. Za mahita fa raha tena vonina ny fidy daholo ny malagasy rehetra na dia voasoratra ao anaty lisy pifidianana satria misy ihany koa te hifidy fa tsy tao anaty lista dia azo atao ihany ny ady amin'izany Osika zany fa androany aloha dia potika tanteraka Madagasikara tsy misy ny demokrasia, tsy voahaja ny tany-tandalàna ary ny ahiko zany raha pitso raha afaka pitso dia anjakaniny ataontsika hoe mafia sy ireo tsy matahotody sy ny alatra ity firenentsika ity noho izany aza manantena Madagasikara androso zany raha mbola izao fomba fanaovana politika izao roa ihany vahaolana manova ny fomba fanaovana politika ary manova ny rafitra dia ny faharoa ny fahatongavan-tsaina ny malagasy rehetrarehetra indrindra fa ireo mpisehatra ara-politika rehetrarehetra sy ny erivelona ihany koa. Raha efatrany amin'ny fifidianana filohampirenena no nanjakan'ny Osika sy Alabato nito tamin'ny fifidianana solombavambahoaka izany ary vao maika ny amafy tamin'ny fifidianana communal sy municipal farany teo iny. Andrasana araka izany izay mety ho faraisana andraikitry ny eo anivon'ny fitsarana manoloana ireo fitoriana maro isan-tsokajiny napetraka ireo kandida lasibatra izany. Mialohany hidirantsika ao anatin'ny vaovao manodidina ny fetiny farany taona sy ny fitsenana ny taom-baovao menanao vetivety ny vaovao manodidina ny mety ho toetry ny andro mandritra n'izay fety izay. Faritra maro no hisitraka orana atao anatiny 3 andro avy araka ny vina sampana mpamantatra amin'ny mety ho toetry ny andro. Tokony hitandrina amin'ny fiakaran'ny rano indrindra ny eto avoatany noho ny abetsaky ny rotsakorana araka ny fanazavana Hilarira Sonia. Mbola hitony rotsakorana ho an'ny faritra maro ary isan'ny eto afovoantany mandritra ny fankalazana ny fety ny farany taona sy ny taom-baovao araka ny vina ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro.
amin'ny ankapobeny aloha dia saika vangony kokoa any amin'ny fahatavara tandrefana sy ny ilana rehefa Madagasikara ny ahorana tandrefindahana mety arankotroka indraindray. Raha amin'ny rampitso manokana zao dia andrahana mety arahana ahorana malefaka ho an'ny avoatany sy ny morotsiraka atsinanana iny indrindra mitakariva ny alina. Ny fahatavara tandrefana sy ny ilana andrefana zao dia azorana tandrefindahana mety arankotra. Ny tapany atsimo kosa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha amin'ny taona vaovao kosa indray vao maraina dia mety ho tantaratra ny orana malefaka amin'ny morotsiraka atsinanana nosy iray manontolo miangavana amin'ny morotsiraka mifahatesava ary any amin'ny morotsiraka mifahatra atsimo atsinanana. Azorana ihany koa ny any amin'ny fahaty diana manodidina samborano mifahaty melaky ary morotsiraka mifahaty menabe. Mifahaty hafa moa dia ifandimby andrahona sy ny masoandro. Betsaka ny rotsakorana ho an'ny eto afovoantany tokony hitandrina amin'ny fiakaran'ny rano ny mponina noho izany. Raha tsy aivina kely aloha dia efa sitraka rotsakorana ny akamaroan'ny faritra maro teto Madagasikara nandritry ny faran'ny herinandro. Betsaka kokoa izay rotsakorana izay ho an'ny afovoantany. Omaly manokana zao dia manodidina amin'ny 370 milimetatra ny tany rotsakorana atao anatin'ny 420 ramonja. Ho amin'ny anio mety mbola azo betsaka ihany ho an'ny afovoantany izay. Ny hafatra avy aty amin'ny meteo moa dia mitandrina foana rehefa avy ny ora indrindra ho an'ireo izay mipetraka amin'ny tanàn-dehibe sy amin'ny toerana mora tondraka. Raha ho an'ny afovoantany dia hiena miandalana ny rotsakorana izany manomboka rapitso fa mety erikerika manifina orana malefaka sisa no mety toetra. Amin'ny alakamisy vao hiamaina ny faritra rehetra manerana ny nosy raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro atrandy. Maro ireo tokantrano tsy manana fahefany intsony anaovana fety amin'izao fotoana izao. Manohy ny asa fivelomana toy ny andavanandro no azo atao hiatrehana ny taom-baovao 2024. Raha ireo fiaim-piainana olona nanaovana fanadihadiana tamin'ity andro an'ity fitianokolona. 7 taona izao ity raibe iray ity manana zafy miisa 4 izay mbola mandray anjara feno ary mamelona azy ireo amin'izao taonany ankehitriny izao. Miaina amin'ny varotra paraky sy sira eny amin'ny sisin-dalana ny fotom-pivelomana raha ny fanazavana. Ankoatra izay ihany koa ny fiompiana ahafahana miatrika ny vidim-piainana, hiatrehana ny fety ary variary isan'andro no nangonina raha ny fanazavana. Miasa ny zavatra varotra ny madama misy dia varotra paraky dia sira dia afokasika sy ny sisa paraky savony. Satria ny antony za efa reraka zany. Dia sy misy zavatra vitako toy hoe hitarika sarety na inona fa dia efa ty ny mba ataoko eto. Ny tombony zany, ny tombony zany raha ohatra zany vety paraky vety sainga dia mety mahazo 10 dia mividy sira zany 5000 dia mahazo 500 dia raha ohatra zany mividy andretiko takely eto dia mety mahazo kely ny fiatrehana ny fety zany tsy azo atao zany mikasika andreto fa ny tombony kely eo mba somary hoanina raha ohatra sisapony. Manangonangona kely raha ohatra mba mandasaka 5000 zany androany sy ny rapitsy mba hiambesana ny fety raha ohatra sisapony tompo zany mba velolaina. Raha nividy akoho amina 2 alina dia tsy tratrako zay fa mba mividy taova-kenany zany na 2 arivo na 3 arivo zany teny mba mety. Satria lasaka be ilay varotra ato raha vao miala amin'iny. Ny andray andro mandrasy ny andro maro. Ka raha ny elany 15000 androany dia mety sahisahiranakany mameno an'iny. Tsy ity iray mpianakaviana ity ihany. Maro ireo manohy ny andavanandro mpiainana toy ny mahazatra amin'izao fety izao noho ny fahefa mividy. Ho an'ity renim-pianakaviana, varotra hani-masaka no atao amelomana telo mianaka. Io mangazo, mangazy akonjo, sarbo, efa elaka. Ina nangoniny eo fa zay hita hita any no anety dia tavinanjo any no aninanjo any. Tsy misy miangona izany. Efa 4 5 mbola tsisy fa zay hita any no aninety zay tombom-barotra kely. Rehefa tsisy moa no anina tsy maintsy miakatra any no varotrako. Mihina anaty zarizary. Vary, laoka, sarbo atao zay mahampy anazy. Tsy mianatsy izy. Raha ny zanako anay anankiroa fa vadiko efa maty. Dia tsy maintsy miady rera dia atao zay mahampy anazy no fatsany tsy maintsy aloha.
araka izany miaina amin'ny vola 4,3 ariary isan'andro ny akamaroany ireo tokantrano amin'izao fotoana izao na avy am-potoana ny fety na ny andavanandro toy ny mahazatra ny akamaroany ireo tokantrano ireo izay tsy mankalaza firy intsony izany fitsainana ny taom-baovao izany. Saika ny safidy ny janonao an-tokantrano ny ankamaroany ireo fianakaviana sendrany mpanao gazety amin'ity androany ity. Zava-dehibe ny fitsitsiana manoloana ny fahasarotany volana janoary ka anton'izay safidy izay raha ny fanadihadihana natao fitiny kolona. Fety tsotsotra tsy andaniana vola firy no nosafidiny ireo fianakaviana izay sendra ny mpanao gazety androany. Anton'izany ny fahasarotany vidim-piainana ankehitriny izay tsy ahafana mandany vola firy mijanona ao an-tokantrano miaraka amin'ny ankohonana no saika ho ataony ankamaroany ireto raiki-pianakaviana raha ny fanazavana. Mba hanao fety manao fety dia hanao réveillon any an-trano ka any an-trano ihany fa tsy mivoaka. Zay mpianakavy ao an-tanàna ihany. Zay fotsiny tsisy vola mitokana aloha tsisy fa dia zay efa voamana kely fotsiny dia zay no atao. Matory fa mpiasa alinako. Dia zay ihany zay ngamba ny azoko tenenina satria mbola hiasa rapitra. Tsy nanomana ka. Tsy hoe fahasahiranana mba tsy tsitsiana koa vola. Eny fahasahiranana eo ihany fa 10 herinandro be za mive. Dia mba mailomailoko. Sy dia efa manalanala azy raha ny tanàna fotsiny eny aloha miaraka amin'ny fianakaviana. Eto an-trano ihany ka. Mba miovaova satria tanao ihany mba miovaova koa ny taona dia mba miovaova ohatr'izay. Mba hiaraka amin'ny ray aman-dreny any mba voatry mahitsy any mba mitondratondra ohatra hoe vatovato mamy izy mba irana ihany. Tamin'ity somary ny avaka kely moa andro azao zany zay mba misy fotoana mba ionanay amin'ny ray aman-drenay. Tsisy vola fa efa hitanareo fa sarosarotra le fiainana dia zao dia miaina amin'ny zava-misy. Mafy ny hatrehina ny volana janoary tsy ahafana mandany vola firy ho hiatrany ireo faneho-kevitra ny zava-misy ankehitriny tsy manan-tsafidy firy fiarahana amin'ny ankohonana ny zava-dehibe. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendredvety ao anaty doka fohy aza mitsaraka aminay ary. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra. Pauline anitra vaovao floral sy exotique afaka nadivana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatra karo. Pauline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Pauline nampiasaina. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes. Mamerina ny araba trano tongo klasia tongo vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity.
Isan'ny singa fototra mifameno hatrany amin'izay tontolo ny fety izay ny resaka zava-maneno kanefa raha ny fanadihadiana natao mikakaiky avokoa ireo tranombarotra mpivarotra zava-maneno eto Andrenivohitra. Vokatry ny tsy fisian'ny tsena na izany famaranana ny taona na ny fitsenana ny taom-baovao ihany koa ireo mpanjifa izay niena raha oharina tamin'ny 5 taona lasa raha ny fanadihadiana. Christian Dimy. Tsy nitsahatra ny totongana ny tsenany zava-maneno raha nijery todika tao anatin'izay 5 taona lasa izay. Vokatry ny fihenany fahefa-mividin'ny mponina, hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny toeram-pivarotana iray izay nanaovana fanadihadiana teny Analakely. Ny fanjifa mponina ny zava-maneno tahaka ny baffle, clavier, micro, gitara sy ny maro hafa izay matetika rehefa vanim-potoana ny fety tahaka izao, saingy misy aza ny tsena raha ny fanazavana. Amin'izao farany taona zao aloha dia raha oharina anisa taona le izy dia somary miaina ny fahefa-mividin'ny olona satria tsy dia azo lazaina hoe tsy dia mandeha zany ny tsena amin'izao hoe miaina koa ny fahefa-mividin'ny olona raha par rapport ny isa-taona. Isa-taona raha ny ohatra hoe clavier matetika ny tena mandeha amin'ny fety ohatr'izao hoe krismasy ny ohatr'izany dia tena malafo betsabetsaka mihitsy fa tamin'ity taona ity sy tena somary vitsy na ny fiangonana sy ny ohatr'izany mampiasa ilay izy dia miaina tena hoe miaina anisany. Raha fahitako anazy manokana aloha dia teo amin'ny 5 taona teo amin'ny 5 taona na 4 taona teo nitana dia somary miaina ny fahefa-mividin'ny olona le resaka sonorisation. Na eo aza ny fiakaran'ny vidin'entina alain'ny fotony sy ireo afarana avy any ivelany, tsy maintsy mivarotra araka ny fahefa-mividin'ny mponina ireo mpivarotra zava-maneno raha tiana ny alafo ny entana ho hatrany ny fanazavana. Raha oharina teo aloha le izy tsy dia hoe niakatra be fa ny hitantsika amin'izao moa somary miakatra daholo ny vidin'entana dia ohatr'izay ihany koa na ny fanafakana entana sy ny sisa dia somary miakatra kely miakatra kely zany ny frais dia ohatr'izay dia mety hoe miakatra kely ny prix raha par rapport fa nefa tsy dia tena hoe niakatra be. Manomboka misy accessoire na gitara sy ny ohatr'izany madinidinika aloha manomboka eo amin'ny 10 000 ariary eo dia fahefa-mividin'ny olona entre ny eo amin'ny 100 000 ariary dia misy katramin'ny 100 000 ariary katramin'ny 10 millions d'ariary eo. Raha tamin'ny tapatapaky ny volana Desambra iny no nanomboka ny amaro ireo mpiantsena tamin'ny fitsenanan'ny krismasy ny fety mifaran-taona, mbola mifanohitra amin'izay ny fanjifana ireo zava-maneno raha ny fanadihadiana. Ny olona tonga manontany ny betsaka, saingy azo isaina amin'ny ratsan-tanana ireo mividy raha ny fanazavana hatrany. Niena ihany koa ny isan'ireo vehivavy mikarakara volo sy tarehy tamin'ity oharina ny taondasa. Araka ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity, ireo vitsy anisy izay niezaka nanao izay tsy mihoatra ny 2 alina ariary ny vola nomanina tamin'ny fikarakarana vatana anton'izay fahasahiranana raha ny fanadihadiana natao. Ilarina Soloniay. Tamin'ny 5 maraina no nanomboka nandray olona teto amin'ny coiffure Luna na izany tary tsy toy ny isa-taona. Vitsy ny vehivavy nanana fahafahana nikarakarana tao volo sy tarehy hatrehana ny fety tamin'ity oharina tamin'ny taondasa raha ny fanazavana. Efa tamin'ny 5 zao dia efa nisy rendez-vous dia efa raisina aloha. Manao volo, manao tarehy, zao za ndoko volo. Tanora, zay tsy manao lehilahy. Nenay vehivavy ihany amin'ny ankapobeny tena raisinay. Dia tanora, lehibe, rehetrarehetra na zazakely. Somary niena kely. Amin'ny ankapobeny mihitsy zany le client mihitsy ny ohatrohatr'izay daholo zany mba mifampiresaka daholo izay hoe mpiara-miasa rehetra fa ohatrohatr'izay daholo hoe somary mihasarotra amin'ny fiainana. Tsy priorité amin'ny olona loatra le manao volo fa izao moa fety zany dia miezaka ihany izy manao na dia tsy mpanao ary isan'andro. Vitsy ireo manana fahafahana mikarakara ny vantana manontolo fanao ny vehivavy rehefa fety tahaka izao, ny taovolo, ny tarehy, ny hoho sy ny maro hafa. Noho ny fahasahiranana sy ny adidy samihafa fa mbola iandreketana, tsy afaka nanomana mihoatra ny 2 alina ariary ikarakarana taovolo hoy Michou. Ny programme aloha amin'izao mbola mandinidinika anazy satria rapitso mamonjy fianakaviana, mandeha mivavaka, mamangina any amin'ny zareo anaparaky, fianakaviana anaparaky, dia mamangina bebeko. Mba manao manjamanja fa tonga ny fety. Tamin'ity indray mba hoe mba nanokany.
fa tamin'ny heritaona tsy nanao fety dia tamin'ity mba hanao fety kely indray aloha tsy mandany betsaka koa eo amin'ny 20 000 ariary eo fotsiny farany ambony fa za tsy mandany betsaka zany folo ihany aloha no any an-trano afaka manao anazy za ankoatrany tsy fisiany enti-manana natokana ho an'ny fikarakarana vatana ho an'ny vehivavy isan'ampihana ireo mpanjifa ihany koa ny fahatam-panjirony sesy sy lavareny raha ny fanazavana ihany mandeha ny fety fa manao ny ataony ihany koa ny jiramaraka tia fanadiadiana entiny Stanio Bezara avy any Antsiranana ity amitoetrany tsy fahatombanany tolotra avy amin'ny jirama na efa mianoka anaty fety tanteraka aza ny mponina amin'izao fotoana izao tsy misy fampafantarana mikasika ny ora fisokafana ka maro ireo velotaraina indrindra ireo ankasa natitra ny ankasa anefa ny fakturany tamin'ity andro an'ity Stanio Bezara kolo Antsiranana. Maro ireo mpanjifa tonga tao amin'ny bureau-ny jirama androany anefa ny faktura ny fiomanana amin'ny fety saingy efa nikatony ny bureau rehefa tonga izy ireo. Tsy rary ny tsy fisian'ny fampafantarana mazava momba ny ora fanakatonana vaovao tahaka izao hoy izy ireo. Tsy nampitaina tamin'ny tambazotra tseratsera na tamin'ny aino aman-jery izany fa afisy tao anolohan'ny bureau ihany izay tsy natokana ho an'ny beseny maro fa ny mahay mamaky teny fotsiny. Raha tokony izy zegny tsy aminazy tsy rano raha farafaratsy mba hoe tokony midi farany tsy mampagnino izy koa 10 heures zao tsy rano. Ny fandoavana ny faktura dia zava-dehibe ho an'ireo izay mikasa hiala voly sy anao fety tsy misy aiay amin'ny rano sy ny herinaratra. Ny tsy fisian'ny serasera nefa dia miteraka fahasorenana lehibe ho an'ny rehetra. Mila alohan'ny fety fa voa efa hofa tsôkapoka ho izy amin'ny fety zegny aviany nandeha nagnefa izy tia 10 heures ndraiky eto fa tsy mibiagna zay fa fermé barreau kantena kia kandrany fety fa avy rô manapaka avy amin'ndraiky olo mivolagna ireo amin'ndraiky meloka atao hoe magnasasa zegny aviany magnova raha ty carte zegny aviany magnova raha ty zegny hoe zegny atao zegny magada tsy mety efa raha ataonao fa izy ataonao. Ny fahasorenan'ny mpanjifa noho ny tsy fisiany serasera mazava avy amin'ny jirama dia miteraka fa adosompanantenana lehibe sy manimba ny fatokiany amin'ny tolotra omeny indrindra amin'izao fotoana manakaiky ny fety ny farataona izao izay mitaky filaminan-tsaina sy ny fety milamina. Ny tsy fanaran-dalàna amin'ny tranga tahaka izao dia azo iverana ho faniratsirana ny mpanjifa. Mila serasera tsara sy fanajana bebe kokoa avy amin'ny jirama ny vahoaka. Ny fahafahan'ny mponina miaina amin'ny fahatoniana mandritra ny fety dia andraikitra tsy azo atao ambany zavatra. Mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena dia andeha omeko aminao ny fitiny ataontsika hoe lahateny nentin'ny Andry Rajoelina tao anatin'izao fa 1 ny volana Desambra izao. Afaka 3 taona sy tapany ihany vao mety ho foana ny delestazy eto Antananarivo i Andry Rajoelina fa mila manana faharetana ny vahoaka. Nambarany fa mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena isan'ny centrale termika izay amokatra 500 megawatt analefahana ny olana herinaratra amin'izao fotoana izao. Ankoatra io anokatra toby famokarana rano amin'ny toerana maro eto Antananarivo ihany koa ny fanjakana ny taona ho avy ho ny fampanantenana nataony tamin'ity androan'ity. Ankoatr'izay ho sopotra rabary aty amin'ny ranomasimbe indianina sy aty Afrika isika ohatrany Andry Rajoelina nandritra lahateny fa tamin'ity tsy nanonona ny fotoana anatraran'izay fanamizay ny tenany. Amokatra lingot d'or sy or monétaire eto Madagasikara ihany koa isika amin'ity taona ho avy ity ohatrany ny fampanantenana nataony Andry Rajoelina tamin'ity androan'ity. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alety ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray ary tombo kilasy tombo vavy ary samy hotratrany taona 5-20 afaka ora vitsy avokoa. Veloma tompoko.
vaolinina vaovao be vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany Elmondes il a présenté ny vaovao avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.